ny olom-pirenena manaraka indray ity fandarana ity. Araka ny fanambarana ao an-trany aorian'ny famaranana vonjimaika ny lisam-pifidianana dia manana didiny olom-pirenena feno taona. Anamarina ny anarany sy ny mombamomba azy ao anatin'izany lisitra izany araka ny voalaza ny 5/20 ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana, laharana faha 2/24 tsipika aotraotra 5 tamin'ny 2 Martsa 2024 izay manambara fa ny mpifidy rehetra dia tsy maintsy manamarina ny fisoratany eo amin'ny lisam-pifidianana. Ny tsify sy ny fanamarinana dia mitarika avy hatrany ny fahaverezan'ny zo rehetra anao fitarainana. Aiza ary ny toerana natanterahana izany? Voalaza ao amin'ny 5/20 ny olalàna ihany fa eny anivon'ny fokontany misy ny mpifidy no toerana anatanterahana ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny tableau mirakitra ny anaran'ireo mpifidy vaovao sy ireo nesorina ao amin'ny lisam-pifidianana dia alefany amin'ny voamiera misahana ny famaranana ny lisitra. Faranana apetraka sy ampahafantarina araka ny fepetra voafaritry ny 7/20 sy 4/20 ary 4/20 ao amin'ny fehezan-dalàna mifeny fifidianana. Ny filazana momba ny fametrahana izany lisitra izany dia atao peta-drindrina amin'ireo birao-mpanjakana eo an-toerana ary eny amin'ireo toeran-dehibe mahavory olona. Amin'ny fotoana inona kosa ary no ahafahana manatanteraka izany? Mandritra ny 20 andro manomboka amin'ny fotoana ampahafantaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny peta-drindrina fa efa afaka manamarina ny anarany sy ny mombamomba azy ao anaty lisitra ny mpifidy araka ny voalaza ny 7/20 ny fehezan-dalàna mifeny fifidianana. Ao anatin'ny fe-potoana 20 andro manomboka amin'ny vaninandro nanaovana ny peta-drindrina dia mahazo maneho ny fitarainana ny olom-pirenena rehetra tsy voasoratra. Araka izany ary dia manentana anao olom-pirenena tsy ankanavaka na lahy na vavy mba anamarina ny anaranao sy ny mombamombanao ao anatin'ny lisam-pifidianana satria io no antoka ahafahanao mandray anjara feno amin'izay fifidianana ho avy rehetra. Entany ihany koa no manodidina anao mba anao toy izany. Mifarana hatreo ny fandarantsika ho an'ny anio manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mankasitraka tompoko. Salama président. Se inona atao anse? Masaka anamarina ny anarako anaty lisam-pifidianana. Tena fotoana mihitsy izao mandrososy ao. Ianao koa fanaova takazy manatona ny fokontany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso aza misalasala manao fanamariana ary raha misy fisoratana anarana mampiahayahanao dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokontany zany. Entany koa ny manodidina ny fianakaviana sy ny namana satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisam-pifidianana izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisam-pifidianana ary ianao?